Orinasa Jirama, tomponantoka tamin'ny fampitehan'ireo mpamatsy vola mahazatra. Teti-bola mpanjakana 2024 tsy natao hanarenana teo-karena fa fampanandehana andraraha fotsiny hoy Serge Zafimaofo. Firosoana amin'ny fanadihadiana ny filoha teo aloha, rariny sy hitsiny hoy Revo Rakotovao. Manatitra ny araba tombo kilasy tongovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao, ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany tsy anolombitsy Madagasikara fa ny vahoaka malagasy noho izany goavana ny firosoana amin'ny fanadiovana izay atao amin'ireo amin'ny efitra ho tsy maty manota hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rakotovao Rivo Androany. Ny filoham-pirenena no loha laharana sy ny tantana teto amin'ny firenena nandritra ny taona maro ka natonga ny vahoaka hitroatra noho izany izy no ilay nanaovana fanadihadiana momba ny fitantanany hoy ny fanamafisana. Germain Omenjanary Taiziny. Tsy misy lalana milaza eto hoe mangalara rehefa mahazo fahefana noho izany aoka izay ny filazana fa valifaty politika ny firosoana ara-pitsarana araka ny lalana ho an'ireo mpitondra teo aloha. Tsy natao hialokalofana amin'ny ratsy atao ny mampanao politika fa kosa natao fampandrosoana firenena ao anatin'ny fanajana lalana sy ny fijerena ny tombontsoa iombonana. Rariny ary itsiny ny mpitondra sy ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana raha miroso amin'ny fanadiovana tanteraka satria potika ny firenena ary miariary ny famotehana noho ny fitiavana ny tombontsoa manokana ho an'ny olombitsy fa tsy ho an'ny firenena sy ny vahoaka. Aleo ny fitsarana anao ny asany araky ny lalàna mba ahitana ny tena marina fa tsy lazaina hoe valifaty politika hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Fa nga ianao raha mpitondra re olona de milaza fa rehefa mpitondra ianao de mangalara. Tsy ho antanina ve zany hoe naninony ty firenentsika ty re olona miteny an'izany ve de tsy miaina andavanandro zao io zavatra mivoaka isan'andro io mampiseho ny alatra sy ny tsy fahombiazana zay nataon'ny fitondrana nandritry ny zay fotoana fitotoana zay farafahakeliny. Lainga daholo ary ve zany fa naninona ary ty firenentsika ty no potika toy izao. Lasa iza daholo ny arenantsika. Maninona lasa ny olona olombitsy ny tombontsoa teto amin'ny firenena. Maninona ny tsenam-barim-panjakana no navela ho an'ny olona voatokana zay miretsi-komakoma tamin'ny mpitondra teo. Zany rehetra zany de tenen'le olona hoe tsy fitiavana ara-politika. Zany eny tsy fitiavana olona amin'ny politika, tsy zany zalahy amin'ny politika. Alao andeha, alao azava ary manadio an'le olona ane zay. Raha ohatra mandeha aprisiana mihitsy andeha ny fanadihadiana ao anatin'ny ara-dalàna satria misy feno mandeha zao amin'le perquisition hoe tsy ara-dalàna. Tokony ho atao anatin'ny ara-dalàna, tokony mitandrina an'izany ohatra ny anak'Andriamaso zay tompona andraikitra amin'izany mba andeha ao anatin'ny ara-dalàna. Fa hoe ny fanakanana sy le fo milaza hoe resaka politika fotsiny tsy politika zany. Fa alao andeha izy de mampadio an'le olona. Tsisy andraikitry n'le filoham-pirenena teo aloha izy ny Andry Rajoelina de madio izy rehefa aveo. Mazo mandehandeha izy any amin'ny Sainte Marie, mandehandeha izy any Nosbe, mandehandeha izy ety. Na iza zany fa alao andeha satria eraha mahita eraha maheno. Ohatran'le any Maurice ane zao masarody any Maurice satria nisy fiatraikany tao am'zareo le zavatra nitranga. Mbola tsy le taty amintsika io. Misy fifandraisana fa ny tao aminy io mahasarotiny azy io. De itsika ve ijery fotsiny ilaza hoe io de raha vao mikitika an'izay ianao de resaka politika inona? Zany ve ny atao hoe politika? Fa averina mandeha apetraka ao anatin'ny ara-dalàna ny zavatra zay atao. Fa raha ty feo mivoaka lavy ty hoe rehefa natao perquisition ranona anatin'ny ara-dalàna, rehefa atao fanadihadiana ranona, tazolo ny ranona fa nanao zavatra tsy mety zany ve ny atao hoe valifaty politika? Zany no mankaleon'ny olona amin'ny politika satria lasa ny anaovako politika zany de rovako ny tenako fotsiny. Rehefa aveo rehefa nangalatra na manao ny tsy mety atao amin'izany tondra. Potika ny firenentsika raha mbola zany ny atao Raha misy tokony adinina voalohany dia ny filoham-pirenena teo aloha ho hiatrany ity filoham-panjakana teo aloha ity. Izy no tompona andraikitra voalohany teto nandritra ny taona maro. Efa teny niverimberina teto ihany koa ny hoe raha tena tsy nanao ratsy tsy tokony hitsoaka any ivelany ho hiatrany ny fanamafisana. Fa izy ny tompona andraikitra voalohany. Zay ny mahafilohan'ny feno. Rehefa aveo zay rijateny mifeny fanenjehana azy an'ny ministera zay. Hoe filoham-pirenena teo aloha iny ahoana ny fomba. Fa nilazana hoe tsy azo enjehana izy fa tsy nanao ninina. Ngamba jamba sy marenina kosa le olona. Fa naninona zao firenentsika zao iza ny tompona andraikitra voalohany. Ny filoham-pirenena na iza mafiloham-pirenena azy. Rehefa aveo raha voazava fa tsy niankina aminy le izy
de afela am'izao izy fa ny tonga de ilazana fotsiny hoe ahoana moa ny ilazana fa tsy le filapolo ka naninony ty firenentsika ty naninony tsika io mandeha daholo anao dita rehetrarehetra de zay io le rehefa tsy zatra mitranga de metimety tsara ianao satria mpitondra malajana daholo fa zay ny andraikitra e zay ny adidy a ka dia diso be zany ilazana za fa raha misy ny olona voalohany tokony ho antanina ny fomba natonga ny antony natonga Madagasikara zao de ny filoham-pirenena fa ao anatin'ny fanarahana ny ara-dalàna ny fomba anenjehana azy zay fa tsy hoe tonga de barenao fotsiny sakaranao fotsiny hoe tsy azo atao an'izany izy ka naninona ohatra tsy naninona izy ko maninona izy mandositra mba mamerina an'izay asa nisy ny teny an'izay taloha tonga avy eto hoe manazava e tonga avy amin'io conférence nationale io de mba hazavao hoe fa naninona ty firenentsika ty ady hevitra diso sy ho fandrebirebena saim-bahoaka ny fanaovana teny sy ny filazana fa valifaty politika no ataon'ny fitondrana malagasy rariny ary itsy ny zava-misy satria fanavozana sy fanovana no atao eto amin'ny firenena izao fa tsy fiarovana olona nanao ratsy na nangalatra ka nambotry firenena ho etrany ity filoam-panjakana teo aloha ity pejiny toekarena tsisy fiarenanandoha ary raha toekarena raha ny voarakitra ao anatiny teti-bolam-panjakana hoy ny mpandinika toekarena zafy mahova serge teti-bola natao ho fampandehanandra raha ny teti-bola 2024 raha ny fanazavana Germaine Omenjanary Taiziny Anatrany manodidina ny 400 miliara ariary mahery ny teti-bola ho an'ny fanjakana ho an'ny taona 424 raha ampitahina tamin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ity taona 524 ity dia tsy misy fitombona firy raha hita ho an'ny teti-bolam-panjakana sy ny tetikasa ankapobeny dia miroso any anatin'ny politika ny fitsitsina ny firenena tokony ho fantatry ny rehetra fa ny 70 isanjato ny teti-bolam-panjakana dia sora-bola avokoa ary mbola iandrasana fanampina avy any ivelany nanamafy ny mpandinika toekarena fa tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny asa-panjakana sy ny toekarena izany ny équilibre budgétaire na hoe le kitapobolam-panjakana amin'ny ankapobeny raha tamin'ny taona 2024 de manome 23 milliards 595 millions d'ariary zay zany à peu près l'équilibre budgétaire tamin'izay de tamin'ny 2024 manome 23 milliards 859 millions d'ariary zany hoe io zany le atsotsika hoe budget d'austérité zany tamin'izay fotoana zay raha jerevana koa zany ny loi de finance amin'ny 2024 zay efa lany angamba raha fatadiavako azy tao amin'ny assemblée nationale de manome 26 milliards 799 millions d'ariary ny équilibre budgétaire inona zany tikitenenina am'izay rehetrarehetra zay amin'ny ankapobeny zany raha jerevantsika zany loi de finance am'izao fotoana tsy nisy rattrapage mihitsy ny aloha zany fa mijanona zany le izy ho budget d'austérité amin'ny ankapobeny zany hoe budget zany fitsitsina zay aloha le izy amin'ny ankapobeny rehefa jerena zany hoe io zany misy impact io na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny qualité de service public zay austérité zay na hoe fitsitsina misy zay amin'ny ankapobeny arena antsoratra no misy eto Madagasikara ho iantrany ny falazavana mila mpampiasa vola avy any ivelany vao afaka mampidi-bola miankina amin'ny famarinana toerana ara-politika izany no mahatonga ny fiankinan-doha toy reto etikasa misy 320 ho fatsy ny banky iraisam-pirenena mitetina hatrany amin'ny 4 miliara dolara hoy ny fanazavana 70 isanjato amin'ny arikarena no trosany Madagasikara amin'izao raha ny fanamafisana hatrany Madagasikara de raha tsisy mifanampiana avy any ivelany de tsika zany androso mpangataka zay zany ny fanjakana malagasy hoe raha tsisy zany ny fanampiana avy any ivelany de kenda tanteraka eto zany ny fanjakana malagasy noho izany zany io tsy hoentina mifo io hoe ny banky iraisam-pirenena zany milaza fa misy projet eo amin'ny 320 no vatsiny am'izao fotoana eto Madagasikara de amin'ny projet 320 io efatra lafitrisa dolara na 4 milliards de dollars zany ny portefeuille ampiasain'ny banque mondiale eto Madagasikara hitatsika am'izany fa azadino raha 4 milliards de dollars zany ny banque mondiale fotsiny satria troso io io intervention en banque mondiale io troso ivelany io
zany hoe dette extérieure raha raisitsika fotsiny zany hoe 17 milliards de dollars ny produit intérieur brut na hoe miarikarenina Madagascar eo amin'ny 17 milliards de dollars eo mahery kely nidikan'izay zany a raha ny banque mondiale fotsiny manome atsika trosana 4 milliards de dollars hitatsika zany fa efa miakatsika zay miakatra ambony be zany amin'izao fotoana zao troso ivela Madagascar mino zany fa efa midona mifanakaikikaiky amin'ny enimpolo isanjato aniarikarena malagasy ny troso ivela Madagascar ankehitriny zay daholo zany tokony ho azotsika zany anatin'le izy ny olana lehibe nefa de zao reo troso reo no ve nanabevoany toekarena malagasy ve zay zany le fanontaniana mipetraka de mivaly teny koa tsia satria misy amin'ireo troso reo trosa manandevo raha tsy manova politika momba ny toekarena ny firenena dia ho sarotra ny fiarenandoha amin'ny toekarena malagasy teti-bola ho an'ny fampandehanan-draharaha ny teti-bola ho an'ny taona 2024 ary ahitana soratra ny fitsitsiny fa isan'ny tompona andraikitra amin'ny fampotehany orinasa Jirama amin'izao fotoana ireo mpamatsy vola mahazatra ho ny mpandinika toekarena raha tena vonina anampy ity orinasa ity ireo mpamatsy vola dia tsy ny fanampiana ara-bola natao betsaka fa ny fanosiana ny orinasa namboatra toeram-pamokarana vaovao anampiana ny efa misy ankoatra izay dia nambarany ihany koa fa misy amin'ireo mpomba ny fitondrana teo aloha nenana vao manadino ka mody tsy mahafantatra fa ny fitondran'izy ireo nanomboka ny taona 2024 no isan'ny namotika ity orinasa mpanjakana ity fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziny ana 1 milliard 96 millions de dollars no vola fanampina nomena ho tosika ho an'ny orinasa Jirama avy amin'ny banky iraisam-pirenena nanomboka taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 tafiditra ao anatin'io vola io izay nomena ity orinasa mpanjakana ity nandritra ny fotoana ny Covid-19 izay tsy tokony isy fandraisany mihitsy ho ny mpanaraka raharam-pirenena mahagaga ny tsy fandefasana io vola be io ho fanamboarana ny tetikasa volobe sy saofoka fa nalefa ho fanosena ity orinasa ity fotsiny ihany hoy ny fanamafisana tsy misy afa-tsy ny ao andekaleka no mamokatra ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izany no antony anamafisana fa isan'ny tomponantoka amin'ny fampotehana ity orinasa mpanjakana ity ihany koa ireo mpamatsy vola mahazatra ho hiatrany nefa neho-kevitra etsy ankilany ny resaka statut izay voalaza fa ny andin'ny sasatsasany ihany no okitiana sy asy-panovana amin'izao kanefa hita miariary ny fironan'ilay tsata fa hoany amin'ny privatisation ho hiatrany ny fanamafisana ohatra mieritreritra le banque mondiale hoe tsy misy andraikany le mahazo an'io Jirama io ny banque mondiale napindrana vola 1 milliard 96 millions de dollars nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatraty amin'ny taona 2024 averiko tsara 1 milliard 96 millions de dollars napindramy banque mondiale tao anatin'ny Covid izy ao anatin'io vola io nisy vola tao 220 millions de dollars tao anatin'ny Covid inona moa ny idiran'ny Jirama tamin'ny Covid ko hoe namena vola zany ny Jirama tao anatin'ny Covid raha raisina fotsiny zay vola zay 1 milliard 96 millions de dollars de subvention natao an'ny Jirama zay financen'ny banque mondiale de vola sidina anakany amin'ny abakabaka zay tsy hitatsony zay lohany sy vodiny zany amin'ny subvention azy tsy hita zay nalehan'ny lohany sy vodiny io vola io tsy nitondra tombontsoa io na ho an'ny firenena na ho an'ny Jirama ao anatin'le engagement ny banque mondiale zany de 4 milliards de dollars misy an'ireny troso reny fa maninona zay tsy nresahana mazava tsara reny subvention natao tamin'ny Jirama reny le olana zany de zao raha reny subvention ny Jirama 1 milliard 96 millions de dollars ohatra nanaovana projet hydroélectrique efa niodina zany reo projet hydroélectrique areo farafaratsina zany saofika sy volobe zany efa niodina raha vola koa nampiasaitsika nanaovana ny nanampiana ny exploitation ny solika any Atsimororo androanytsika efa tsy manafatra solika intsony le filoloro zany sy gasoil azadino fa ny Jirama 570 ny
ny ataontsika hoe source d'énergie ny jirama 5 isanjato de avy any amin'ny fiololora na hoe menaka mazefatra ozytsika sy ny gazoil reo zany a no mampiodina ny jirama 5 isanjato d'accord jirama rehefa manafatsika solika avy any ivelany jirama mampiasa 9 isanjato solika faratsika avy any ivelany fa maninona moa ny vidiny solika normalement enao zany rehefa hoe enao zany représente 40% na marché zany tokony mora zany ny solika jirama fa tsy zay mitranga tsy mora ny solika jirama lalàna roa ihany no isany namotika ty orinasa-panjakana ity ankoatra ny tsy fambiazam-pitantanana ny tranga nanomboka ny taona 2024 isan'izany ny lalàna izay napetraky ny fanjakana tamin'ny taona 2017 fa tsy tokony amokatra intsony ny orinasa jirama fa hivarotra fotsiny any ka ireo sehatra tsy miankina no ividiana jirama herinaratra ary io amidy amin'ny mpanjifa io petsaka mantsy no mody manadino izany iray volana niongana ny mpitondra teo aloha ka mihevitra fa mora manadilo ny malagasy ka ailika any amin'ireo mpitondra vo iray volana nandraisan'ny fahefana ny filazana fa tsy hita izay fiovana momba ny olany jiro sy ny rano io vitan'ny malagasy ny manarina anio fa tsy mila io vazaha io akory ho iatrany ny fanamafisana Lafim-baovao hafa kosa indray nitoy androany fitakiana nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Madarel nambaran'izy ireo fa be loatra aka tsy azo andeferana intsony tsy fahaiza-mitanta ny Italie Général eo anivon'ity orinasa ity tsy hijanona ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiana ho iatrany fanamafisana miantso ny fanjakana fohy be hijery sy amay ity olana ity ireo mpiasa tena antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy Mathieu Princy Aniroso tamin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Madarel androany maro ireo porofo sy fitarainana efa nalefa teo anivon'ny ministera pia manoloana ny fanararota-pahefana ny fanaovana raha-matahora ny fanaovana tantely afaradrakotra ny harem-pirenena niaraka tamin'ireo mpitondra teo aloha kanefa tsy nahaza ombalina izany hatramin'izao manao antso amin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika araka izany ireto mpiasa ny Madarel ireto mba hijery ny zava-misy eo anivon'ity orinasa mpitanterana an-dalamby ity Mame feptona zay topoko ro mifitopolo ro mefa tsy namaly izy fa miezaka mbola ndamindamina ihany nefa nita fa tsy milamina fa zay toko de mangataka aloha ny elan'ireo mpitondra zay efa tsy naomby ninana ny volam-panjakana sy volam-bahoaka teto nanabotry ty orinasa ty sy nampahantrana mpiasa ohatra zao tsy mila an'ireo tsony zay fa miala zao de zao tompo zay tompo mandrapisy ny fangatana sy fenony fitondram-panjakana anay tompo de tokony eto zay aloha zany niezaka foana napaniasa tamin'ny maraina aloha teo de zao zay mbola hoe tokona kely aloha zay zany tsy hamon'ny orinasa kory mitanjona satria fivelomanay ty fa ny zareo tombotsoany anazy rery ngamany fa matoy zay miady eto de tady mba tombotsoan'ny firenena soanay mpiasa rehetra ato anaty fa tsy tombotsoan'ny olombitsy tompo potika tanteraka ny orinasa Madarel raha ny fanazavana angatana tsy misy atakandro ny anesorana ireo mpitantana tsy mahomby sy ny firongony fantatra fa efa ho 5 taona izao no efa tale Général mpisolo toerana no misy eo anivon'ity orinasa ity Presande tsisy fampanadrisa foana misy ato zany fampanantena pokaty efa nanomboka tamin'ny 2003 jusqu'à 2025 zay tompo fampanantena pokaty ozy amin'izay efa nirenjana tao foana zay nefa ny efa hitanao fa tsy mandeha le orinasa satria misy fotoana zava-rehetra moa ary nampanantena pokaty zay araka ny tenenanareo de mbola rehetra zay taveritra zay tsy manaiky intsony satria zay mahita fa misy mivola subvention omeny fanjakana omeny banque mondiale ny toto fa tsy mandeha araka ny fitantanana tokony misy tompoko ny zavatra misy fa hoany zareo zay any amin'ny ministera sy ny aty ihany no fampizara zay anaovam-bampanao fa tsy tena misy ny orinasa tena mihodina tokony fa orinasa tokony hihodina tsara ty ary zay tena melona ny fanjakana rehetra zay tany aloha tany ty nisy an'izany raran'ity tompo fa ny interrogation zao teo Madarel satria tsy fantatra intsony fa mpitotana taminay aloha de miteny fa fanjakana zato isan-jato ny izahay ka zay mbola verina fanjakana ty ora fanjakana tompoko raha iso tana Madarel fa zavelo viravirainy tsy matahotody zay ngambany azo de tenena anazy ambon'ireo rehetra ireo takin'ireo mpiasa ihany koa ny fanafoanana ny fifanarahana ny arahan'ny Madarel tamin'ny Vecturis izay andoavan'ny Madarel vola mitentina 2 euro isan-taona miampiray isan-jato amin'ny vola maty na chiffre d'affaires na mihodina na tsy mihodina ny orinasa efa maro ny fitarainana sy porofo izay nomenay ministera pianay sy amin'ny tsy fangararana sy ny fanarata-pahefana ny fanaovana raha-matahora indrindrindrindra
ny fanaovana tantela fadrakotra ny aream-pirenena miaraka tamin'ireo mpitondra teo aloha sy izay mbola omena fanampiana amin'izao nefa tsy mazava ny fitantanana sy tsy mihodina amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky izahay raha mbola repitantana ao niveau ministère izay mbola misy rambony teo aloha sy atao Madarel amin'izao fotoana izao no omena vola 5 milliards d'ariary izay lazaina Andriamatoa Minisitry ny fitaterana ho atao trosy ary efa navadika ho subvention indray entina nidorona ny orinasa. Mangataka izahay tsy misy atakandro ny anesorana repitantana sy repitantana izay tsy nahomby sy ny forogony sy ny tsy nampandrosiny ity orinasa ity ary mihinana vola mbahoaka. Nanamafy ireo mpiasa fa hitokona isan'andro izy ireo raha toa ka tsy misy valiteny sy fijerena manokana ny olana misy iainan'ny mpiasa mitaky ny fampiakarana karama ihany koa ireto mpiasa ireto raha ny fanazavana trano andrasana mety toy ny rara. Fa nanao ny tsy fankasitrahany fanesorana azy ireo mpivarotra amoron-dalana ka nitondra sora-baventy mitaky ny verena ny varotra eny amin'ny faritry ny Pochard sy Soarano. Nesoriny mpitandro ny filaminana ireo mpivarotra ary ny faritana fa tsy azo hivarotana manomboka amin'ny tsena ny Pochard hatreny amin'ny gara Soarano. Narcisse Karazafy, Mathieu Prince Atrano. Avao marena dia efa nitabataba sy ny antsoantso ireo mpivarotra amoron-dalana ety amin'ny Pochard apita ny gara Soarano sy Behoririka androany mitaky ny fahafahana mivarotra malalaka no tambadambazana sy nampanantenaina fa ho afaka mivarotra amoron-dalana ireo mpivarotra nandritra ny fampelezan-kevitra ny bentanana am-perinasa ho ny fanazavana. Ankehitriny anefa roahina taon'ny fako hoy ny fitarainan'ireo mpivarotra nandritra ny fitokonana nataony ny fivarotana volana Desambra nefa no antoka ny volana Janoary ho hiatrany ny fanamafisana. Noho izany mitaky ny famelana azy ireo hivarotra malalaka ireto mpivarotra ireto. Zay aloha zay hivarotra satria zay tsy manana ninona mba tokony hoe tsy misy asa tsy misy ninona fa ety zay no mivarotra dia maninona nikorontanina indray. Eny sasany miala moa sasany tsy miala. Io zao amin'ny commune teo nandalo hoe atao sisinareo mitondra micro mahitsy izy miteny anay afaka nanakisakay nefa ny andro avy maniny zay ny tonga dia banana polisy fa zay ny nangalatra tsy nangalatra nge zay hako mivarotra aiza rehefa fa maloto miditra mitsangana eo ataova anatin'izay fa raha vao misy vola raha vao misy mitsangana eo hoe andeha hividina asina mivarotra daholo mivarotra rehefa isy mipetraka be dia efa fa maloto tsy fako zay Ireo mpangaro paosy indray no mahazo vahana amin'ny fisian'ny Baravy izay napetraky ny commune amin'ny sisiny tsenan'ny Behoririka ho hiatrany ny fanamafisana. Lasa ny mpangaro paosy indray mahazo vahana amin'le Baravy fa izay le mivarotra amin'ny famarinana tsisy mivola miditra aminay zany le izy. Nefa no mpangaro paosy be arrivage be dia be fa vao mpangaro paosy tonga ty amin'le ordinateur mody manao costara dia mody mitondra kitapo nefa angaro paosy dia zay makaiza zany zay mitady vola ny famarinana zay zanakay tsy maintsy mihinan-kanina zay mandohy fatsany zay mandohy vidin-jiro zay zany tokony mba hoe omena alalana zay varotra fa Desambra miantoka ny janvier sy février anay. Efa nisy fiaran'ny commune nandalo teo tamin'ny herinandro nilaza fa tokony hanadio ny toerana avy nivarotana ireo mpivarotra rehefa nantaniana nefa ireo tompon'andraikitra avy amin'ny commune dia nanambara fa tsy izy ireo no nanala ireto mpivarotra ireto ka naovana antso ny hijerena izany ho hiatrany ireto mpivarotra amoron-dalana ireto. Tamin'ny herinandro raha teto aminay nisy tomobile commune nanentana hoe manadina ireo mpivarotra amoron-dalana asiana lalan'ny mpandeha tongotra rehefa nanaraka le fiapety zay nakasisa zay mpivarotra amoron-dalana amin'ny medecina sy sisiny gara madio tsara ny arabe tsisy loto dia mampagaganay androandray zay amin'ny herina maraina zareo dia efa nanalanay tsy azo anaovana eo nentanay efa velatra teo dia zay moa ny teny commune efa niteny mahazo makasisiny nareo ka maninareo androany analana indray tsisy abaiko avy any ambony io manontany lehibe a commune zay lazainy tsisy idirandro zareo rehefa nalananay mpivarotra aida zany misy anay amin'izao zay mitady resaka hoe tokony zay mba hivarotra mba avy farany taona satria Desambra zao mba fitadiavanay vola zany février zany efa tsisy tsena tsoa zany manendrika zareo za février manaiky zay fifandaminana fa mba avy farany taona ny angatanay dia Baravy mba halana amin'izay malalaka le arabe fa raha misy Baravy dia teny varotra medecina sisiny gara zay
natao mamelona an'le mpivarotra tsirairay isan-tokantrano dia milamina io aio fa raha ohatra izay zay tsy miala eo zany na bisy basy kokareo. Isan'ny olana fototra tsy mety voavao an'ireo bentanana ny fandimby teto Antananarivo renivohitra ny olona ny varotra amoron-dalana na misy azany vahaolana dia vonjy rano vaky fotsiny ihany zany no mafisin'ireo mpivarotra fa misy ireo afaka mivarotra malalaka satria mandoa écolage ao amin'ny commune ary ireo tsy manana ny atolotra kosa ireto esorina amin'ny toerana ireto. Tsy nanaiky moa ireo mpivarotra ireto fa nanoho ny fivarotany taorian'ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray ankonana iray izay ahitana olona efa mianaka no indray namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany atao amin'ny fokontany Ambivy komina Soavina distrika Antananarivo Atsimondrano Malialina. Tsy nisy avitra intsony ireo fianakaviana kely ireo na dia ny farimbona nanao ny vonjy aza ny fianakaviana ny nampitaraina azy ireo kosa ny fanararotana nataony mpamonjy voina raha nambarany ray ny maty fanadiadiana nataony Germaine Mejanary eo amin'ny sariny tahiriny aina. Lehilahy 7 taona sy vehivavy 13 taona niaraka tamin'ny zanany mirahalahy 3 taona sy 3 volana ireo niaramboina maty vokatry ny fiotsahan'ny tany tetsy amin'ny fokontany Ambivy komina Soavina alina tokony ho tamin'ny 1 firodanan'ny tamboho izay nanjera tamin'ny trano na tonga ity voina ity raha ny fanazavana. Izy aloha zatsy mety farako karahan'ny olona dia tonga dia le tany mihitsy zany ny batterie le vato mihitsy zany tonga dia mikrosiny mijerena kosia zany tonga dia matondraka ny tany. Zay ny tena tsy nafahan'ny zanako teto anatin'ny anatao zany satria avoavo hely centimetre ny rao zany avon'le batterie. Le batterie nefa tsy ara-fomba no voaloha tao anatin'le fanaovana tsisy poudre tsisy pile fa tonga dia vaky fotsiny raha le olona sy mazy zany andrafitra dia vorona namboaran'le rika conseil-n'le tany vindako. Le batterie zany raha mpanao tany leo zany tsy mampalata tsara batterie miaro an'le tany zany mba tsy esaky makasy zany le za moa tsy fantatra hoe araky ny fanjereko an'izy tsy fantatra izy zany nanen'ny commune autorisation noho ny batterie ve sa tsy nanao fa reo ohatra hoe nanen'ny commune batterie tokony fitsiriana hitan'ny commune ihany zany nandalo teto hoe mety zavatra nataony iny sy mety dia zavatra fa izy tonga dia ohatrany hoe natao taon'ny tompon-trano fotsiny zany izy tao anatin'le izy efa mitera-doza ho an'ny fiarahamonina sy hoe amozana in'olona ohatra zany tsy ny zavatra mampalahelo ao anatin'le Antsasakady ny taorian'ny voina vao nivoaka tsikelikely ny fanolotanana ny mpiray vodi-rindrina raha ny fanazavana atrany. Mbola noheveriny sasany ompamaky trano aza ny fidoboky ny rindrina tamin'io fotoana io. Ora roa taorian'ny voan'ny fokon'olona kosa vao nigadona teny antoerana ny mpamonjy voina efa tafavoaka avokoa ny razana tamin'io. Ireto farany izay mbola nitaky vola tamin'ny manamanjo indray. Fihetsika izay noraisy ny fianakaviana ho fanaovana antsirambina sy fanararotana anketsirano ihany koa. Teny atsasakadiny zany ny fiarahamonina vao tonga satria tena fa mansolavo io zany ny olona ty amin'ny fandriam-pahalemana zany dia sarotsarotra amin'le olona ilay hoe miantso vonjeo ihany zany fianakaviana zany le tete fa teo amin'ny atsasakadiny vao tena na hoe ay le zavatra tambota tsy mianjera fa ataon'ny olona fifanafiana hoe mifambasy zany dia samy afafy natany famonjena tsy azo manatsy zany le tonga telo dia teo amin'ny famonjena azy tonga teo amin'ny adiny iray zany mifiran'ny zerimenaka vao teto ny razany. Izy efa mianaka mihitsy zany tao anatin'ireo trano tena tsy fisainany hoe mitepy tsony zany tamin'izy zany nasorana tao fa tonga dia efa ainy efa tena tsisy tsony tamin'izy efa mianaka ny tao anatin'izany. Fa tsy tonga mihitsy zareo zany fa adiny roa taty orinan'iny vao tonga mpamonjy vona. Fa tonga teo mpamonjy vona zany dia tsisy zavatra ntsony satria le razana efa miala fa ny zavatra rehetra 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 vao io vao misira tao anatin'ny tao zany. Tsy mbo nisy zavatra hoe fetera mba ndraiky mpamonjy vona na mbona misy atana fa tonga dia lasa zareo mbola mitaky vola ary zareo anaty hoe fatao kantso avy amin'ny fitondram-panjakana indrindra amin'izao andro fanovany zao tokony hijery akaiky mihitsy amin'ireo mpitondra filaminana indrindra ireo zavatra ao anatin'izao fa manao tsinitsinina amin'ny madinika zany ohatra ny tsiraraindreo olo madinika. Voantsika azy ho isan'ny lozam-pitranga amin'ny fotoam-pahavaratra ny fiotsahana tahaka izao. Efa miroso amin'ny fanentanana ny fitsiriana samihafa ny ho anivon'ny komina Soavina mba hisorohana ny voina tahaka izao raha ny fanazavany be ny tanàna. Be deabe ny fototrafitrasa misy ety ambanivohitra. Ny zavatra misy raha androany izy manorona trano amin'ny 9 maraina dia hariva amin'ny 9 izy dia mahavita trano. Dia ireny zany le tena fahavoazana lehibe. Dia rehefa mitranga le loza dia tsy maintsy ny tompona andraikitra foana no misalasy sahirana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fandraisana andraikitra. Ka
eo indrindrany hoe manatona foana ny teknisiana sy ny fitantanana ny komina fa be loatra kosa ny fanorenana tsara-dalàna sy nazahoana lalana araka ny plan urbanisme izay ananantsika dia tokony mandalo ny komina foana dia mandefa ny teknisiana ny komina dia anjaran'ny teknisiana sy ny ben'ny tanàna no manome lalana na tsy anome lalana an'ireny fanorenana tsara-dalàna ireny. Ny resaka mur de soutènement dia tena saropady indrindra amin'ny resaka fanorenana, efa fantatra fa tsy mety ny fanaovana an'izy ireny dia tokony mba hatsahatra fa tsy hoe atao le izy dia sahirana moa zay amin'ilay resaka hoe fandrodanana araka ny lalàna izay tsy misy ny lalàna tena afaka miaro ny tompona andraikitra aty amin'ny tanàna dia ararotin'ny olona ny fisian'izay dia everinay fa zay ngamba ny tokony fandaminana ara-piarahamonina fa tokony hanaraka ny lalàna sy ny fepetra takiany lalàna indrindrandrindra ny resaka fanorenana. Tsara ny mampatsiahy fa isan'ny manana traboina sy mizaka voka-dratsiny ranobe isaky ny fotoam-pahavaratra ihany koa ny komina Soavina isan-taona. Ny fanorenana tsy ara-dalàna kosa no isan'ny miteraka ny loza tahaka izao hoy hatrany ny ben'ny tanàna. Raha ho an'ny teto Antananarivo kosa dia betsaka ireo toerana dibo-drano amin'izao fotoana izao. Izao ilay renivohitry ny firenena sisa hoy ireo sendranay. Canal amin'ity anina rehetrarehetra ity zany tsy etsy madivolo dia le izy tsy tavabory izy misy canal be mantsy dia izay matsetsina an'io tsy mahatavaboaka ny rano io voasiton'le anina pompe reny izy zao dia mirita dia vavavy indray mitotrany indrina fa misy orana be ohatran'izao. Efa betsaka ihany efa tompona andraikitra fa nidina jery an'io teto fa atsabo zao io ihany io. Tsaina mivany an-tranony izy na mivaribaritra kely any amin'ny sisisisy kely ihany na hoe ohatran'izay. Satria na tsisy orana ara dia misy foana amin'le dalina feno. Saoko ny anazy zao raha ohatra na manokana dia asa fanao fotsiny io amin'ny andro olom-patatra fa tsy malavo. Teva niaraka teo niara-tonga teo ny commune, ny apipa, ny travaux publics, député anay Gaskariny, ny ingénieur. Tsisy fa zao foana. Izy io trohany zareo ery fa tsy mandeha mihitsy. Ao anatin'ny fotoanan'ny rotsakora isika amin'izao fotoana izao, mila maly sy mitandrana hatrany rehetra, indrindra fa ireo amin'ny toerana iva sy mora ho an'ny fiotsahan-tandry, hoy ny teo anivony BNGRC. Vavaony sosialy mila naovana atsisika ny fampiarana ny politika ampanjakana, manomevana ny fampiatiana sy ny fanomezana lanja ny olona manana fahasembanana. Mbola mitavozavoza ihany koa ny fanaovana soniana ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro samihafa izay nankatoavin'ny Madagasikara taona maro izay kanefa tsy mbola nampiarina sy nalefa teny amin'ny fahefana mpanao lalàna. Narcisse Karazafy, Mathieu Prince. Dimiety sy telo tapitrisy ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hatreto tsy misy politika mazava ny fitondrana ny mifandimby nentina hanomezana sehatra ny olona manana fahasembanana. Tsy mbola miatra eto amin'ny firenena rahateo ny fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny izony ireo olona manana fahasembanana ary mbola tsy nivadika ho lalàna hatramin'izao ireo rehetra ireo izay efa nandaniana vola be kanefa tsy nahitambokany. Apetraka hatrany fa olana ara-tsosialy ny olany fahasembanana ary misy amin'izy ireo no tsy misitraka akory ny fampivoarana ara-tsosialy sahaza azy. Asika n'ireo lalàna samihafa dia fanroso tao anatin'ilay antsoina hoe ratification ny convention internationale relative aux droits des personnes handicapées isika eto Madagasikara tamin'ny 2015. Fa ny olana ao anatin'ity resaka ity dia tsy ampy ny antsoina hoe volonté politique ny mpitondra hatramin'izay ary tsy nahatafavoaka akory ny didy isan-karazany tena fampiarana n'io convention internationale io ary indrindrandrindra moa io convention internationale io ihany koa dia mametraka fa tsy maintsy manana ny antsoina hoe politique nationale du handicap ny firenena tsirairay izay nanao ratification azy. Ka isika eto Madagasikara efa folo taona zany zao no nanaovana n'ilay ratification, mbola tsy tafavoaka foana ny politique nationale izay
efa azo lazaina hoe nandaniana vola be ny tetezana faritra maro samihafa ary efa vita ny document fa ny fankatoavana azy eo anivon'ny conseil des ministres no somary misy olana kely. Mbola sahirany Madagasikara amin'ny fampivoarana ny sehatra ny fahasembanana raha ny fanamafisana. Noho izany atakina ny anavaozana ny lalam-pandrenana ary tokony ampidirina amin'ny fampitoviana ny olona manana fahasembanana amin'ny olona rehetra. Tokony ampidiranao ihany koa ny anaovana teny ofisialy ny tenin'ny tanana sy ny fahafahan'ny olona manana fahasembanana misitraka tolotra ho an'ny daholobe. Takina ihany koa ao anatin'ny fanavaozana nyity lalam-panorenana ity ny ampidirana ho isan'ny teny ofisialy eto Madagasikara ny tenin'ny tanana izay teny fampiasa sy ifandraisan'ny olona marenina eto amintsika. Ary farany dia takina no anoratana ao anatin'ny lalam-panorenana ny antsoina hoe accessibilité universelle, zany hoe ny fahafahan'ny sokajiny olona rehetrarehetra mampiasa indrindrandrindra ny service public eto amintsika satria mbola maro amin'ireo service public ireo no tsy azon'ny olona manana fahasembanana ampiasaina akory na ivezivezena. Ankoatra izay, takina ny anomezana fitaliavana manokana iandraikitra ny olona manana fahasembanana eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny fanatanterahana lalàna maro samihafa mifandraiky amin'ny fahasembanana. Tena izay olona manana fahasembanana fa tamin'ity andron'ny 3 Desambra ity no amoahana izany amin'ny fomba ofisialy moa tsy mbola tanteraka le izy dia mbola manao antsoavy foana izay tsy maintsy amoahana an'ity politique nationale ity. Ny takina ihany koa anatin'izay réforme institutionnelle izay mikasika ny famoahana ireo lalàna isan-karazany satria efa manao convention internationale, manao ratification na convention internationale ianao dia tsy maintsy miroso ao anatin'ny antsoina hoe mise en conformité, zany hoe ampifanarahana amin'ilay fifanarahana iraisampirenena ny lalàna misy atao anatin'ny firenena. Hatreto dia mbola tsy niroso amin'izay isika eto Madagasikara ka anisan'ny asa miandry izay fanaovana mise en conformité izay. Ary efa nisy ihany koa ny volavolan-dalàna samihafa izay efa natao indrindrandrindra moa mikasika ny lalàna fototra izay nisy teto Madagasikara mikasika ny olona manana fahasembanana dia le lalàna 97044. Tsara ny manamarika fa ny 3 Desambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana niompana tamin'ny fanatanterahana atrikasa mikasika ny asa sy ny fampananana asa ho an'ny olona manana fahasembanana ny fanamariana ofisialy tamin'ny andro ny omaly. Fa mitaky ny ampitsarana faranjaingina ny fiatsiana sy ny fanambaniana ataon'ireo kristianina sasantsasany ny fandalinana ny fomban-drazana ny dadilahy almanakasy nambarany fa hitondra loza ho an'ny firenena ary sarobanina ny ady ara-pinoana ka anaovana antso ny fandraisana fepetra entitra manomboka izao. Nambaran'ireo mpandalina ny fomba nentim-paharazana ihany koa fa tsy tokony ho any FFKM irery no andray an-tana ny fikoanandoham-pirenena satria tsy ny kristianina irery no nanala ny fanjakana teo aloha teo amin'ny fitondrana. Narcisse Karazafy, Mathieu Prince hatrany. Mitombo hatrany ary miariary andro amandalina ny fifampiatsiana ara-pinoana eto Madagasikara indrindra eo amin'ireo milaza ho kristianina sy ireo mpandalina ny fomban-drazana. Manoloana izany, manao antsoavy ireo mpandalina ny kolontsaina nentin-drazana mba hijoroan'ny fanjakana sy andraisan'ny fepetra manoloana ny zava-misy. Araka ny nambaran'ireo mpandalina ny fomban-drazana, manjaka ankehitriny ny fifandrangitana ara-pinoana ka tsy azo ekena intsony ny fanalam-baraka sy ny fanompana ataon'ireo olona sasany milaza ho tena kristianina manoloana ny mpandalina ny fomban-drazana. Ijoroana eto izay rehetrarehetra aloha ny mijoro fa fanairana ty zavatra atao ty dia mikasika ny hoe fametrana ny kolotsaina ny fifanajana, fifandeferana. Mahagaga amin'ity firenena ty dia misy zavatra tsy fasemasoandro eto fifandrangitana fa maninona tsy andraisana fepetra ny olona manao an'izay. Eto misy olona masamy teny rehefa mino fomban-drazanao anao dia ny razanao mihitsy ny atao hoe devoly, ny razantsika atao hoe devoly.
isika atao hoe rehefa mandala fomban-drazana dia atao hoe manompo ny asany maizina, atsika no atao hoe mpanompo sampy aiza amin'ny firenena eran'izao tontolo izao misy an'izay. Tsy rary niaraky ny fanamariana ny fiantsonany razany malagasy ho devoly ambaran'izy ireo fa manimba ny firaisan-kinam-pirenena sy manamafy ny fankahalany eo amin'ny samy malagasy zany. Hita taratra nefa fa misarabazana ny samy malagasy ka manentana izy ireo amin'ny famerenana ny kolontsain'ny fifanajana sy ny fifandeferana indrindra eo amin'ireo manana finoana sy fomba fijery tsy mitovy ho iatran'ny fanazavana. Ary eto moa zao dia mitsitsika raha mbola misy olona any manana eritreritra handafy tandrazana tsy ampiadana an'ity Madagasikara ity fa fitiavan-tena no apetrakany amin'ity tandrazana ity, dia io ny lanitra sy ny tany itsaran'izay olona zay, nizaniza zany na atoko mpitondra izy na antoko mpanohitra masina ty tany ity, ijoro amin'izay ny tompony tany, ijoro amin'izay ny olona mpandala fomban-drazana fa tsy avela virovirany vazaha foana ty tanindrazana ity. Matoytsika ny tolona dia ametraka an'izay hoe Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny Kristy zany na ho an'ny finoana hafa. Ka zay no antony tenenako, mandraisa fepetra nareo amin'izay olona mbola hitariky zavatra ratsy enge zany adi-pinoana zany, sanatria misy zavatra kely fotsiny tsy voatandrina atsika amin'io dia hiady an-trano eto anie atsika, satria misy olona isan'andro ao anatin'ny Facebook dia fandrangitana no nataony. No tsy haivon'ireo mpandalina fa zava-dehibe ny fampihavanana ara-tantara na ny réconciliation historique izay heverin'izy ireo ho iray amin'ireo fototra iankinan'ny fivoaran'ny firenena, mety ho ao ny ipetrahany ozona mahazo an'i Madagasikara ankehitriny hoy izy ireo ka mila dinika nasionaly lalina sy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Manao antsoavo ny ampidirana andaharana ny mpandalina ny fomban-drazana amin'ny fanelanelanana sy ny dinika nasionaly izay kasaina atao fa tsy avela ho andraikitry ny FFKM irery an'izany. Tsapatsika tsara fa misy ozona eto amin'ity firenena ity nanomboka tamin'ny fahampanjaka, zany hoe misy ozona nataon'ireo mpanjaka taloha, tao ny ozona ny Sakalava, tao ny ozona ny Antemoro zay mbola tsy afaka, ary maro ny toerana zay fady samy malagasy. Hitatsika zany raha mandeha any amin'ny faritra avaratra atsimo sy amin'ny toerana maro dia tokony apetraka eto amin'ny firenena ny atao hoe réconciliation historique. Mila miavana isika samby malagasy, mila apetraka eto ny fampihavanana ara-tantara izay, satria mety izay no mahatonga an'ity firenena ty tsy mety mahita lalana ivoana, satria feno ozona, feno alahelo, feno lonolony. Ijoro manomboka izao ireo mpandalina ny fomban-drazana sady hanohitra izay fanambaniana rehetra ataon'ny vahiny malagasy amin'ny kolontsaina nentim-paharazana ratsy ny adi-pinoana ary mety hitondra fahampotehana ho an'ny firenena, koa mila vahaolana maika ho hiatrany ny fanamafisana. Ny antsony mpitondra fanjakana ihany koa izy ireo mba hampitsahatra ny fampirantirantiana finoana satria io no mahatonga ny olona sasany hiteniteny foana sy hanambaly ny mpandalina fomban-drazana. Miainga amin'ny fitovian-jo sy ny fanajana ny maha izy ny tsirairay ny fanarenana ny firenena ho hiatrany izy nanamafy. Maresaka avy any ivelany eritaona taorian'ny fialan'i Bashar al-Assad miova ny fomba fijery ny vondrona Europeanina momba ny fangatana fialokalofana avy amin'ireo Sirianina. Manamarika dingana vaovao eo amin'ny politika iraisam-pirenena momba ny Sirianina ity fanavaozana ity fanadiadiana. Namoaka torolalana vaovao momba fangatahana fialokalofana ho an'ireo Sirianina ny vondrona Europeanina, mikendriny anitsy ny fomba fanombanana ny fangatahana indrindra ho an'ireo Sirianina ray alina sy ray hetsy mbola miandry valiny amin'ny fangatahana nataony tamin'ny volana Septambra ity fanavaozana ity. Nanomboka ny volana Martsa 2024 nipoaka ny hetsika nanoerana ny fitondran'i Bashar al-Assad saingy namaly tamin'ny famoretana ny governemanta. Nitarika ho ady an-trano naharitra 13 taona izany ka nahafatesan'olona nanjatony maro sy nahatonga vahoaka 13 tapitrisa hifindra monina. 5 tapitrisa tamin'ireo mpifindra monina Sirianina ireo no nitady fialokalofana tany ivelany, indrindra tany Torkia sy Eropa.
nisy fidirany hery ivelany nanohana ny fitondrany Rosia sy Iran raha ny tanila tamin'ny mpanohitra kosa Etats-Unis sy ireo firenena tandrefana. Nampitombo ny fahasarotany ady izany ka nanjary fifandonana iraisam-pirenena. Tamin'ny taona 2024 niena ny fanohanana ny Assad satria Rosia izay mpiaradia lehibe dia nifantoka tamin'ny ady tany Ukraine ka tsy afaka nanohana mafy intsony. Nandositra tany Rosia Bashar al-Assad ka ny farana teo ny fitondrany. Io no nanamarika ny fiafarany vanim-potoana iray sy ny fiandohan'ny fanantenana vaovao any Sirianina. Taorian'ny fialan'ny Assad niena be ny fangatahana fialokalofana any ivelany. Mariky ny fiovam-pijeriny Eropeana ny fanavozana ny politika ny fialokalofana ataon'ny vondrona Eropeana raha toa ka maro amin'ireo Sirianina ny tsy hoe heverina ho tadidin-doza intsony dia mbola misy vondrona marefo mila fiarovana sy fanohanana ao Siria. Mitoy ny herisetra sy ny fifindramonina ny Mozambika nampitandrina ny firenena mikambana fa mampanay ny fitombon'ireo olona voatery nandositra ny toeram-ponenany. Anarivony maro ireo tonga mialoka ny toerana saingy tsy ampy ny fanampiana sy ny toerana andraisana azy ireo. Fanampanazavana. Nampandrea ny firenena mikambana ny talatalasa teo fa olona manodidina ny rehetsiny nandositra noho ny herisetra tao anatin'ireo herinandro. Miaina ao anatin'ny toe-javatra tena sarotra sy mampanara ireo olona ireo. Fifindramonina fa efatra lehibe ny fanesy tao avaratry Mozambika tao anatin'ny farany volana izo miseho izao. Any ka tsy ampitsony ny sakafo, ny rano, ny trano fialofana ary ny fanohanana ara-tsaina. Maro amin'ireo trabona no voamafy ara-tsaina nefa tsy misy ny fahafahamanome fitsaboana azy ireo. Tsy misy andraisana ireo mpitsopinenana intsony nefa satria feno ny toerana. Vokatra izay tsy fahampian'ny toerana izay, maro ireo miaina anaty efitrano fianarana efa tery satria maro ireo olona ao anatiny. Misy vehivavy mitarainy isan'andro falasibatry ny fanarotana ranofo amin'ny alina. Izany no mahatonga ny antso ho an'ny fiarahamientana sy ny firaisaky ny iraisam-pirenena mba ahafahana manome fanampiana maika ho an'ireo olona voakasika. Olona 3 tsiray tapitra izany voatery nitsoponenana vokatry ny herisetra tao Cabo Delgado any avaratry Mozambika izay nanomboka tamin'ny taona 2012. Tovovavy iray nanao fandidina ny tenany fa te hitovy amin'ny dessin animé ny fihetseham-pony voromailala tourtelaire rehefa maty ny vadiny. Ireo no afakely entina amintsika amin'ny tian'io ity harawary. Tovovavy suédoise iray no nanala taolana enina tao amin'ny tehezany tamin'ny alalan'ny fandidina. Ankoatr'izay, nandalo fandidina estetika maherin'ny 200 koa ity tovovavy ity. Teo ny famindrana volo avy amin'ny faritra hafa ho lasa volomaso ary ny fanesorana tavy avy amin'ny feny natao tamin'ny olona mba ampibontsina azy tsara. Nataony izany rehetra izany satria tsy te hahatsapa ho toy ny olombelona rehetra ny tenany fa te ho tahaka ireny sary miaina ireny, ho toy ny dessin animé. Fantatrao ve fa ny voromailala tourtelaire dia iray ihany ny vadiny mandritry ny androm-piainany ka rehefa maty ny vadiny iny dia tsy mitady vady hafa intsony izy fa mijanona ho tokana irery. Nisy fikarohana ara-tsiansa sy fanadihadihana nataon'ny etology mpandinika ny fitondrantenan'ny biby dia nanam-porofo fa ny voromailala tourtelaire dia fidy vady iray mandritry ny androm-piainany ka raha maty ilay vadiny dia tsy mitady vady hafa intsony izy fa mijanona ho tokana. Raha maty io vadiny io dia mampiseho misaona sy mijanona eo akaiky ny fatin'ny vadiny izy, tsy mihetsika, manadio ny volony ary mitoloko. Manamarina izany ireo sary izay nalain'ilay mpaka sary James Yule ireo izay mampiseho ny zava-mitranga mampihetsi-po tokoa satria dia misy voromailala iray maty vady izay niambina ny fatin'ny vadiny ka nitoloko teo anatrehany ary manandrana manaitra azy mba hetsika. Tena tsapa fa miaina fahakiviana mafy ireo vorona ireo rehefa maty vady. Dia ny vaovao intombo kilasy tongovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity. Ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao. Manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra ny tena kokosa mametraka ny velomama mandrapitafy indray. Veloma tompoko.